Zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny serasera ny firaisan-kina eo amin'ireo haino vaky-jery. Ho firosoana amin'izay indrindra dia nanatanteraka lalao ara-pirarahina taranja baolina kitra ny ekipan'ny Fahitalavitra TNTV sy ny ekipan'ny Radio Rahavavy Radio Don Bosco ny sabotsy lasa teo Tetsy Bypass. Nanambara ny talen'ny Fahitalavitra TNTV fa misokatra amin'ny rehetra amin'ny sehatra ahafahana maneho ny firaisan-kina toy izao ny Fahitalavitra. Mazava-dehibe azy amin'ny fanatanjahantena azy dia eo koa le hoe fo miray satria ny zavatra ohatran'ny tony dia ahafahana mampifandray mifankafantatra ny samy hoe tia ao amin'ny média ohatr'izao tia ao amin'ny média ohatr'izao dia izay rehetrarehetra izay tsy voafehinao fotsiny hoe amin'ny fanatanjahantena azy fa miray koa ny saina zany afaka miara-mentana amin'ny zavatra rehetra izay atao. Hatreto aloha ny TNTV zany misokatra amin'ny rehetra tsy ny RTB ihany fa misokatra amin'ny rehetra ary mbola vonona hiara-hiasa raha hoe misy ny zavatra toy izao indrindra raha hoe zavatra firahalahiana ohatr'izao tena ankafizin'ny TNTV. Nilaza ny vonina hatrany amin'ny fiaraha-miasa toy izao ihany koa moa ny avy eo anivon'ny Radio Don Bosco araka ny nanambaran'ny tale teknika n'ity onjam-peo ity. Olombelona antsika dia tsy maintsy mila salama ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy dia ataoko na dia eo ny asa mandrara mety ho reraka dia ilaintsika ihany koa nina mosy mba manatanjatena ny RTB moa dia mbola ao anatin'ny hoe fankalazana ny zovily fahatemoropolo taona dia mbola tamin'izay sokafan'ity ekipana ity ekipany ao anatin'ny mpiara-miasa na ny RTB zany na ny mpiara-miasa ao anatin'ny Salezana dia ataoko mbola hisy ny zavatra mbola ataontsika manaraka ho centre soka manaraka mitaoko mbola irariana mbola hisy hoe ny anaovana itoizany tsy haiko na oriana ny any manaraka indray fa misy ny fotoana.